Ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tamin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpampianatra misahana ny fototra-afitr'asa izay niarahana tamin'ny UNESCO izany. Norosorandriamanana sy Shiratora-Mambasoana mpahafantatratsika izay. Marobe ireo fangatahana avy any amin'ny faritra voaray ministeran'ny fampianarana teknika amin'ny anofanana ireo tanora ho matianina amin'ny famakiana vato sy fanaovana pave. Raha efa misy fiofanana mandeha any amin'ny faritra sasany, dia tamin'ny ity alatsinainy 30 novambra ity kosa no nanomboka ny teto Andrenivohitra ny antsoina ireo ingénieur avy any amin'ny faritra. Rehefa vita ny fanofanana pratika eny amin'ny kariera izay atao sy ny fanofanana ara-teoria izay atao, dia verina any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy izy mba hanofana ireo tanora izay mitady asa sy maniry hiditra amin'izany ataontsika asan'ny famakiana vato sy ny fanamboarana ary ny fandrafetana lalana pave izany. Fampiarana no betsaka anofanana azy 720 menadahy ireto, anampy amin'ny fanatanterahana ny fahavitana lalana pave 10 kilometatra isan-taona ampanaovana ny gouvernoura amparitra tsirairay izao fiofanana izao. Fa ny sekoly ambony momba ny teknôlôjia